mba mahatsiaro any koa ny tenin'ny Ramatoa Lalatina Rakodina Zafy tamin'ny fotoana hoe 6% ve sy rinarako tomanga hoy izy iny 6% ve bien sûr zao nefa nareo vous pliez alalina dictate ny réseaux sociaux ka dia mampimeady hoe farany ina ny vokany lasa miteraka syndrome de Messie. Ny antonantony nampidirana an'io TVM io moa zany a dia noho ny fiarovana na ny fiarovana ny tontolo iainana zay amin'ny ankapobeny a no antony nampidirana an'io ataontsika hoe TVM io a zany hoe ny ataontsika hoe ny principe arahana zany a dia hoe zay mandoto a dia mandoa zany hoe le principe pollueur payeur zay amin'ny eo amin'ny fandoavana an'le haba indray a le TVM dia afaka mandoa nio haba TVM io tsika any amin'ny ivoketra manerana ny nosy a sy manavanana atsika ary voalaza araka le filazana dia 20 jolay enina amby roapolo sy roa arivo ny farany fandoavana fa araka ny faneho-kevitra sy ny fangatahany be sy ny maro dia azo eritreretina ny fanitarana an'io andro fandoava-ketra farany io hatramin'ny farany taona enina amby roapolo sy roa arivo. Manao daholo tsika rehetrarehetra voatrany amin'ny fanjakana izay mikarakara an'ity TVM ity tonga dia io nasitsika resaka androany ity fanjakana ity zany mitady ohatra nefa hoe atokotoko tena zany sahady mitady ohatra ny mieritreritra zany ohatra ny tena fitondrana lambahoaka zany zareo dia mitady anaonao foana itenenako an'izany minisitra ny fitsarana efa mikitikitika ny député anay Anarivomamo Gerson Antoine mitady hanala ny immunité-any dia kitikitika anazy nygadraina tsy gadraina ny olona orange teo aloha mena toerana tsara ao anivon'ny assemblée atao filohan'izao atao filohan'izao dia raha nametra-panontaniana ihany ny vahoaka malagasy hoe fitondrana toy inona zany ity dia zao izy efa manomboka mazava tsara dia nitesteny zany hoe aiza ny tolérance amin'ny malagasy efa kitihany izay tiano kitihana rehetrarehetra dia kitikitika ny député Gerson Antoine izy dia hita fa mamay ilay izy dia mody mihembotra indray ary mikitikity konkoa an'io ahitana an'izany komondry eto amin'ity firenena ity zany dia rehefa tsy ampy anazy izay dia niditra indray izy tamin'ny fikitihana ny vahoaka malagasy no tsapaina mihitsy hoe hatraiza ny tolérance hatraiza ny fandeferan'ireto vahoaka malagasy dia teo amin'izay ilay tonga ilay resaka amin'ny voiture motorisée na voiture moteur zany taxe amin'ny resaka an'io manana tôbile lahy dia miteny ny fanjakana hoe ameo aty fialahara manana tôbile manana zavatra ampiasainy alahy teo izy ny fanjakana hoe fa manino ny alahy manana tôbile meo anay aty ny vola tokony anjaranay hatreo no atahoata fa manomboka eto amin'izay dia fanontaniana tena matitra ilaina valiana voalohany mazaka mandoa an'izany ve ny vahoaka malagasy tsirairay faharoa rehefa mandoa an'io taxe io ve izy makaiza tsara ny vola izay ho alainy izahay mahafantatra tsara hoe ny vola izay alaina amin'ny malagasy rehetrarehetra ve mba tonga soma tsara any amin'ny tanjona tokony hametrahana anazy tsy ny posinareo fanjakana ve no mibotsina amin'ny fangalana an'io taxe sur voiture moteur io fa nga maika iongana be nareo ry-panina no efa hita fa zavatra mamay be io mbola hidirana ihany dia mbola proposena ao anatin'ny assemblée nationale ihany nisy information vao hitako teo hoe 300 milliards ny dépense présidentielle zany hoe 600 000 ariary par minute ozy izy le publication ahoana ny famarinan'izay dia zay konkoa ve antony tsy maintsy ilain'ny fanjakana vola maika dia maika anteny izahay hoe raha vao io assemblée nationale io fa tsy misolo tenanay vahoaka olona tsy malala ny fahorianay vahoaka akory ane zany aminareo mandoa an'izany taxe zany mety ohatrany hoe zany ny goûter any zaza fa aminay vahoaka malagasy zany hoe mandoa an'izany taxe lafo be zany ohatrany hoe tena mangary poste direct mihitsy ary tena hoe économie mandritra ny ray volana mihitsy zany vola alainareo amin'ny tomobile zany dia raha niteny izahay hoe raha vao ny assemblée nationale fa tsisy ilaivana nareo nareo tsy mahafantatra amin'ny fahorianay malagasy dia ozy izy nareo hoe tsy izany ny fandehan'io zavatra io dia zao nefa nareo mitady hanala ny immunité an'ny député mitady hifidy handany hanala ny immunité an'ny député anay avy Anarivomamo dia zao indray koa ianareo
manao proposition ana lalàna hangaronana amin'ny postina vahoaka izay tokony arovanareo. Ole tia ataovy sérieux. Mo tsy havanana dia mba apetrapetraka fatany ihany ty fanontaniana ty hoe sao dia mba akakely nareo da hoe nde pitsika ariva tsy mety zany revitsy milay zany. Satria ahoana, raha ataoko hoe misy olona ray tapitrisa ohatra ny angalana vola amin'ny taxa amin'ny tôbila na amin'ny moto, en moyenne nefa ilay izy eo amin'ny 20 000 ariary eo ny taxe alaina amin'ny olona zany raha tôbila, raha moto zany izy raha farankely indrindra. Dia 20 000 fois 1 million zany dia 20 000 millions zany ny vola azonareo anatin'iray taona. Dia nareo nefa efa koby fa tsy ateza eo raha sao décision anareo manao foana be zay fa koby fa tsy ateza eo dia ilay izy koa forcena amin'ny vahoaka andeha andoha alezy farak'izay maika. Sao dia hoe farak'izay maika satria maika andeha hipitsika. Miaro ny vahoaka ve ianareo sa manambotry ny vahoaka na azo toerana ve nareo dia maika hinana be fotsiny dia andeha hipitsika. Ny vahoaka malagasy koa ve efa somihatra ny ankibondreniny satria ny fanjakana raha tokony hitady vola hitady financement hamokatra matière première hanodina an'izany hijery moyen rehetrarehetra hatongavana amin'ny hoe vokatra avy eto amintsika hamiditsika amin'ny vidiny tena izy any ivelany mivarotra an'izay tokony atao varotana. Dia au lieu de hanao an'izany izy vola ny aposany lany alainy dia dia ny gasy ve zany somi faratampony sa hoe olona ohatrany ahoana loatra no tsisy miteny mangina daholo. Aiza ho aiza ny vahoaka malagasy fa volefa ny aposinao zany alain'ny olona zany fa sao dia mbola matory ihany ianao. Farafahatarany tsy maintsy aloha amin'ny 15 juillet ny taxe izay mbola olaniana voaingana kely dia tsy maintsy amin'ny 15 juillet ny alohanareo. Dia eo nareo dia efa mahafantatra fitondrana hiaro anareo ve ty zavatra amin'ny trango ty sa fitondrana andeha hanambotry anareo. Eo tsara fa efa betsaka n'ireo Facebook izay compte fake tsy mandeha tongotra mandritra ny taona tsy mandeha tôbila zany mihitsy efa milamina efa sambatra amin'ny teny hoe ilaina tsara io taxe io. Au lieu de handray décision izy hiarovana ny vahoaka dia mamono afo izy amin'ny alalan'ny compte fake. Dia jereo tsara fa ifandimby handray fitenenana amin'ny ministre ny transport ny panina ny filohan'ity fanavaozany ity hoe en fait amono afo ry zareo hoe tsy mety io na jereo arirarirana eo tsika. Jereo tsara fa hiala ao am-positsika io vola io ary jereo tsara koa fa tsy ho tonga any amin'ny zavatra tokony tena ilaina anazy io zavatra io. Fa ritra fotsiny paosin'ny malagasy dia avy eo miala ry zareo dia tsika mihina mifatiny eto foana hohanina eto foana ny gasy. Rehefa mbola tsy teny ny gasy dia aloha miaraka vetavetain'ny olon-dreto ilay rehetra. Malaza be le TVM ty nareo moa nangataka fa za tsy hanao debany amin'ilay hoe tokony andohan'ny letra sa tsy tokony andohan'ny letra efa mazava be ngamba an'iny. Fa ny any zavatra tiako hitondrana an'ilay resaka eto vetivety fotsiny dia amin'izao tsika miteny izao tsika zany dia gouvernance par Facebook zany zao nitondrana ny firenena. Zay hoe tsikaritra reo nefa dia ny teny mazava tsara ny PRRM hoe za tsy manaraka an'ireny kivalavala Facebook ireny fa olona resaka mampiomehy. Zay le resaka any mampiomehy. Mba mahatsiaro koa ny tenin'ny Ramatoa Latina Rakotondrazafa tamin'ny fotoana hoe 6% ve sy ry Narakotomanga hoy izy iny 6% ve bien sûr. Zao nefa nareo vous pliez alalina diktate ny réseaux sociaux ka dia mampiomehy dia farany ina ny vokany lasa miteraka syndrome de Messie. Dia mampiomehy any mampiomehy sady mampalahelo mijery lera raha-pirenena hoe hatraiza le niveau an'ilay fitondrana amin'izao fotoana izao. Mijery any PRRM sy ny panina dia ohatran'ny zazakely anankiroa miady kanety eo amin'ny récréation anaty va tsy anaty zany rôle zany ba manao bantsy rôle izy ireo lahy dia samy tiseho Messi. Fa zay lazaiko hoe qu'est-ce qu'on fait là, on joue à quoi? Le pays est vraiment dans une situation tsy haiko hoe. Dia iverenako kely le zavatra nitranga teo dia zao hoe nivoaka zany le réaction ny olona be dia be momba n'ilay taxe à l'unanimité. Tsy d'accord ny olona mazava be le izy satria tsy zaka. Dia tonga dia nahita le vague de réaction ngiahy panina dia tonga dia hoe tsanganao 0 ho foananay io LFI io ary non seulement ho foananay fa tsy zahay nandany an'io fa ny fitondrana teo aloha.
Votre mémoire est si courte, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, vous en faites partie de l'Assemblée nationale napandany anio tamin'ny fotoan'androny. Aza morany manilika mahatsiarana davasieva hoe rehefa ozy Andriamanitra hoe fa ina zao nataonareo zao tsy zava le vehivavy zay nomenao de rehefa tanina le vehivavy tsy zava le bibilava zay zany zavatra atao eto de aveo de enao aveo mitsangana ho Zorro le super héros hoe tena zatsanaiky anio fa hofoananay io zavatra io. Ok, de aveo nandeha le vague de contestation de mandeha ny resaka koa avy any amin'ny présidence araky ny feo mandeha de hoe ho foanina ho ny PRRM mbola tsy décision finale aloha zava ny resaka fa zany tsy fafana fotsiny ohatry zao hoe foanana ka hoe mamoaka didy ohatry zao ny filoha mpanjakana satria ny tena marina amin'izy tia dia tsy mbola foana zany fa allo azava fa reporter vana fotsiny ny échéance n'lay izy satria c'est pas d'une baguette magique ohatry zao fa io azaka populisme ho any fomba hitondrana ny firenena de miazakazaka avy théorina nareo manoloana mamono afo zay foana no ataonareo miazakazaka avy théorina dia aveo miseho hoe Messi tratra syndrome de Messi ny zavatra marina de zao hoe tsy mbola foana zany io na de niteny aza araky ny feo mandeha hoe ny foanan'ny PRRM ony non ny échéance le izy no reporter fa tsy suppression satria io zavatra io zany dia ny fomba ny reporter vanazy dia misy en 3 faits distincts zany le izy voalohany dia ny DGI no reporter ny date limite na paiement fa ny communication alefa ty amintsika de hoe ny foanan'io zay le izy zay le zakany hoe gouvernance par Facebook ty resaky ty gouvernance par Facebook de manoloana le vague de contestation sy les protestations dia ny direction générale des impôts dia ny annoncé ny report le izy fotsiny report ny échéance de paiement initialement fixé au 15 juillet 2026 zany hoe daty anankiray vaovao ndray zay mbola ho ampafitarina atsika mpanjifa aorina misy prorogation hatramin'ny fin décembre 2026 prorogation en fin décembre 2026 any zany no envisager eritreretina araky ny directeur ny législation fiscale donc mesure de souplesse administrative no hisy fa tsy suppression kanefa moa amizao zany de fa ampiakarina amboniny cheval fotsy le chevalier hoe no foanana ny TVM je suis l'héros za tia ny vahoaka populisme pur et simple fotsiny zao le izy de inona ny zavatra tsikahitrareo ambadika zany hitanareo tsara hoe misy guerre de chef entre le président de l'Assemblée nationale et le PRRM ça se voit de za mo no anaovan'ny sasany vavabe rehefa hoe rovina ny divorce anareo amy rahalahy mazavabe le izy hoe manao récupération ny PRRM fa manao bourde ny panina de aveo nefany le récupération ny PRRM koa rehefa tena lalinina dia tsy mitombona satria ionga azo fafana fosiny d'une baguette magique fa LFI io donc mbola misy match retour ho any amin'ny panina ndray ozy ny panina hoe ny Assemblée nationale ny manafona an'io fa tsy teny napetraky ny filoha fotsiny ohatry zao dia eo amizay zany ny panina mbola mety manana une dernière carte dans ses manches hoe foananay io amin'ny vote aorinao zay zany le fandeha le passe bolinao tiako tenena amitsika zany de zao hoe tsika vahoaka lalaoviny olona satria ao anatina perte de popularité reo olona reo ny teny ateto tao anatina statut hoe aza fangaro ny populisme sy ny popularité ny populisme de zao ho foanana io
izy le miteny mifanana io anisany tao anatin'ny assemblée nationale nampandany an'io tamin'ny fotoanandro ny teny madame Adèle ato amin'ny pageny ato mialatsiny aminao madame Adèle teny hoe fa iza moa zany nareo le nandany an'io de nisy teny mavesabesatra nampiasainy zay tsy tiako averina eto sao de lazainareo fa zany ratsy loha fa jereo ny pageny madame Adèle zay nilazan'izy io hoe iza zany ozy izy no nivarotena nampandany an'io ka nanangatranana tao amin'ny assemblée nationale iza no nivarotena nanangatanana tamin'ny nampandany an'io tao amin'ny assemblée nationale fa rehefa misy décision au niveau na fanjakana na orinasa na fikambanana kiray tadidio tsara fa rehefa misy décision tsy afaka mitenana hoe zay tsy tao anatiny fa fitondrana teo aloha collectif atompoko ny décision régime no décider donc mialatsiny aminao aho monsieur le pan fa anisany anao donc oui répareo ary ny kasy nataonareo zay ny andrasanay vahoaka répareo fa aza manala tena hoe tsisy idiranao ty tatary ty fa tena populisme fotsiny zao nataonao populisme de nefa ny populisme de bas étage za zany ndraindray tena mieritreritra fa iza mihitsy areo any conseiller nreto olona reto fa tena parfois manongo tena mihitsy aho hoe zao ny représentativité ny fitondrana ty aminay eo natrehan'ny reto ambassadeur sy reto observateur international de zao hoe c'est le gouvernance par Facebook satria hitanareo fa le vinaigre monte mitabataba daholo ny société civile mitabataba ny vahoaka mitabataba ny vahoaka madinika de hoe mila maka décision malaky mila mamono afo aingana de zay natonga le niteny hoe pyromane pompier pyromane donc tsy mbola acté ny suppression l'izy na de nolazaina aza satria manaraka procédure zany a fa tsy maintsy mandalo vote dia lay vote eto zany a makany amin'ny assemblée nationale donc zany a rapitotsika misy olona atao hoe messie avy amin'ny assemblée nationale iteny aminao c'est grâce à moi que la TVM a été supprimée fa io moa zany a samy manana nefa fa niany tiako atongavana fotsiny de zao hoe hitanareo zao le guéguerre entre le PRRM et le PAN, un petit guéguerre, c'est moi le plus beau, non c'est moi le plus fort, non c'est moi le messie, non c'est moi. Et ça mamoaka ny communication. Ah là là, zay fotsiny tsy afatra kely tsy janona ela be fa juste flash kely fotsiny iny hoe miainareo mateza mahereza ary voaka malagasy mbola ho lavitra izy ty